mianatra eo tongotrao. Toka indray eo amin'ny famerenana ny lesony zazakely. Aizany zazakely rehetra efa vonona iaino lesona. Ao ary maka toerana fa hanao lesona isika izao. Endry tsara fa mialohan'izany aloha andao indray tsika ifampiarahaba andao indray hanao bonjour. Dia ataontsika indray ilay hira ao aorianan'ny isa 3 ilay arabaina ihany fiarabana ihany ny hira ataontsika. Ao ary isa 2 3 arabaina ianao salama ve manaona akory arabaina ianao salama ve faly mahita ny se faly be mahita ny zazakely salama daholo eny ary andehitsika ary hanomboka an'izao fotoana izao dia andeha akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso fa hivavaka. Jesosy malalo misaotra anao fantahinao ka mahatratra izao fotoana izao amerina lesona. Taio mba sasa endry tsara mahay mihaino tsara amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana hivavaka. Amen. Eny ary mandeha ny fotoana efa kely ange sisa dia vita ny 3 volana fa andao ary tsika amerina lesona fa 5 anankiray sisy 10 foritra dia ana 5 izao. Mahainjany ny zazakely ve ampianary isinainy ampianary izy zoky fa lesona fa 5 izao. Ina ary ilay lesona ny dia ny Kaleba sy Joshua. Ny dia ny Kaleba sy Joshua. Olona nirana ange i Kaleba sy Joshua. Misy Kaleba ve ao? Misy Joshua ve ao? Eny ary ndao ataontsika ny tsenjery matokia an'i Jehova amin'ny fonao rehetra. Matokia an'i Jehova amin'ny fonao rehetra. Mila matokia an'i Jehova ange hony. Ndao ary arahantsika ary ny tantara rehefa nandeha ny zanak'Israely efa vita ilay trano efa vita ilay tabernakely dia ilay nisan'ilay rahona iny moa no maninona? Iny no mitarika ny zanak'Israely. Ka rehefa ambany ny rahona dia mipetraka ny zanak'Israely manangana lay dia mijanona eo aloha. Fa rehefa miakatra ny rahona dia mampirinetana atao ao anaty harona ny akanjo, atao anaty harona ny kapa fa andeha izany izay zany ny baiko. Vita ary ny tempoly niakatra dia efa mipetraka elaela niakatra ilay rahona. Inona ny dikany? Andeha ny zanak'Israely. Dia rehefa nandeha ny zanak'Israely dia taritiny Mosesy sy Arona. Dia rehefa nandeha lavitra be zareo dia hitany zareo ilay tany Kanana izay nampanantenan'Andriamanitra. Io ilay tany Kanana. Hoy i Mosesy, zao ndao tsika hifidy olona 12 be da be izany olona 12 izany be da be. Alefa hijery ny tany Kanana. Dia inona ny ataon'ireo olona 12 ireo? Hijery hoe sao dia tsy resy ny tanàna, sao dia misy olona masiaka be ao, sao dia ambony be ny tambohany zareo dia tsy takatra mihitsy fa ambony be dia tsy tafiditra. Jerevana sao dia be ny basy ao, ny fitaovam-piadiana ao, ny lefiny. Izany rehetrarehetra izany anisan'ny zareo i Kaleba sy Joshua.
ireo ka le bazosoa inona ny ataontsika tonga ty am'le tany ty le tany e de ahoana ry zalahy inona zany ny ataontsika tany mahavokatra be ka le tany misy ny voaloboka be de ngeda be mihitsy olona anankiroa vao mazaka voaloboka ray feno zavatra tsara tarehy tondra dronono sy tantely feno voankazo isan-karazany tsara tarehy be mpanan-karena be ny olona ao fa ny zavatra tena mampatahotra mahay miady be zareo matanjaka be zareo de ahoana inona ny ataontsika reny misy olona ngeda be matanjaka be zany daholo le olona ao amin'ilay tany mahay miady zareo ka mba tsy resitsika ireo izy le olona anankifolo tsy resitsika ireo fa ngeda be daholo zareo matanjaka be daholo zareo de ozy ka le bazosoa hoe tsia fa isika manana an'Andriamanitra ka na mahay miady na matanjaka be ny olona ao isika manana an' Jesosy miaraka amin'i Jesosy tsy misy tokony hampatahotra antsika izany rehetrarehetra izany de ahoana de inona nataontsika amin'ireo olona ngeda be reo de ahoana zany ho resy zany tsika ho enjera vokatra zany tsika hoy Josoa sy Kaleba matoki fa misy Andriamanitra izay miaraka amintsika tsisy tokony mampatahotra antsika fa Andriamanitra no miaraka amintsika mandrakariva mila matoky isika mila matoky an'Andriamanitra tsika ka iza ary zao ny enon'ireo olona ireo i Josoa sy Kaleba izay ny teny hoe matoky an'Andriamanitra fa miaraka aminy isika sa ilay olona folo izay miteny mampatahotra any ngeda be ny olona matanjaka be ny olona iza no enoina tadidio fa ny fanekena izay nataon'Andriamanitra tao amin'ny tabernakely tamin'ny vahoaka de milaza hoe Andriamanitra no momba antsika mandrakariva Andriamanitra miaraka amintsika mandrakariva tsy misy tokony mampatahotra antsika rehefa matoky an'Andriamanitra isika ka na misy inona de zao ny miaraka amin'Andriamanitra no tsara indrindra de izay indray zany lesitsika androany ny lesitsika zany de zao hoe hisaotra an'Andriamanitra tsika satria Andriamanitra de matoky amintsika mandrakariva de isika koa tokony atoky azy ndao veritsika ry zay misaotra anao Andriamanitra ary ataovy matoky anao mandrakariva izahay misaotra anao Andriamanitra ary ataovy matoky anao mandrakariva izahay zay ary andeha veritsika arany ny lohateny sy ny tsenjery lesona fahasivy ny dian'ny Kaleba sy Josoa tsy anjery matoky an Jehova amin'ny fonao rehetra zay zany lesitsika mila matoky an Jehova mila manaky an Jehova satria Jehova ihany no mpitarika atsika de izay indray ary ny lesitsika androany de andehantsika ary hifanao veloma andao indray aloha le hira taloha ny ataontsika dia mifanao veloma ao ary 1 2 3 dia mifanao veloma dia mifanao veloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray de samy endry tsara kokoa daholo indray zazaboto tratry ny sabata faly miarabantsika rehetra ary endao hisaotra an'Andriamanitra fa nomeny Jehova sabata fitsaharana isika akambany ary ny tanany ahondrika ny loha de akipo tsara ny maso Jesosy zokinay faly izay misaotra anao fa omenao anay indray sabata mba hitsaharanay miaraka aminao omeo fahendreny zahay
amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohateny tantara ho arahantsika indray rakizy i Mosesy zazakely. Mosesy zazakely. Ny teny natao tadidy dia ao amin'ny Salamo 2:30-7. Tena tsotra kely nge izy ity Ianao no fihereko. Ianao no fihereko. Tsotra kely andao hiaraka anisa 3 ary sika dia amerina an'izay Isa 2:3. Ianao no fihereko. Bravo! Andao ary anaraka ny tantara Ny aina tany Egypta nandritra ny fotoana maro ny Israely olon'Andriamanitra. Natahotra ny vahoaka Israely farao mpanjakan'i Egypta. Natahotra izy fa mety hiady hanotra ny Egyptiana izy ireo. Tamin'ny voalohany ireo Israely dia nasaina ny asa mafy dia mafy. Nanantena izy fa izay no tsy ampitombo isa azy ireo intsony. Kanefa arakaraka ny asany mafy no nampitombo ny isany. Farany dia nasain'ilay mpanjaka tsy marina natsipy tao amin'ny rano ny zazalahy Israely voateraka ary nalentika. Ity ankonana iray ity dia nahita hevitra hamonjena ny zanakalahy kely. Nafeniny tao an-trano izy. Rehefa nialehibe izy dia natahotra izy ireo sao isy ahita ny zazalahy hany ka dia nitady hevitra izy ireo. Naka zozoro teo amoron-drano ren'ilay zazalahy andefasana azy eo ambonin-drano miaraka amin'ny arony. Natambany tsara tamin'ny tara sy ariny izany mba tsy hidiran'ny rano ao anatiny. Napetrany tao ilay zaza sady nosaromany. Nivavaka izy rehefa nametraka ny arona teo amin'ny rano ary nafeniny tao anaty bozaka maniry anaty rano ilay zaza. Ny anabaviny atao hoe Miriam ndalalao teo akaikin'ny rano no nanara-maso ilay arona. Ary Jehova nandefa ireo anjely hiaro ilay zazalahy kely rehefa nitsingevana moramora tambonin'ny rano ilay arona. Efa ela talohan'izay no nanantona ny renirano ny zanaka vavy mpanjaka. Indro hita n'ilay arona dia nandefiny iray tamin'ireo mpanompo vaviny izy haka ny arona eny ho eny aminy. Alaivo sara an-tsaina ny agagany raha namohan'ny arona izy ary nahita zazalahy kely tao anatiny. Dia nalahelo izy ka nanapa-kevitra fa hitazona ilay zaza ho azy. Dia teo no nanomezany anarana azy hoe Mosesy. Niazakazaka nanatona ny zanaky ny mpanjaka i Miriam. Andeha tadiavako vehivavy ve ianao hikarakara ny zaza? Hoy ny fanontaniany. Eno hoy ny navalin'ilay vehivavy mandehana re. Niazakazaka faran'izay mafy tany an-trano Miriam dia niverina aingana tany amin'ilay zanaky ny mpanjaka izy mianaka. Dia nangataka ny reny Mosesy raha vehivavy hitaiza azy mandra-pahalehibe azy. Dia hiara-mipetraka aminy ao an-dapa izy amin'izay. Voavonjo Mosesy. Tsy nisy natahorany ray aman-dreny ireo miaramila mitady hanimpy azy ao anatin'ny rano intsony. Dia naneho fisaorana n'Andriamanitra lehibe izy ireo noho ny namaliany vavaka nataony. Niherendoza ilay zanaka sarobidy n'izy ireo. Avy hoy ny reniny Miriam taminy, andao isika hisaotra n'Andriamanitra noho ny famonjena ny zazakely. Andriamanitra dia miambina anao koa tahaka ny ambenany amin'ny Mosesy. Ny anjelinao dia miaraka aminao mandrakariva ary miaro anao amin'ny loza. Manonona fahasoavan'i Jesosy ho an'ny ankizy kely rehetra ary mirary sabata fitahiana mandrakariva ho anareo rankizy. Eny ary amerina ny lohahevitra fahasivy isika io izay mitondra ny lohateny hoe velona indray. Velona
indray ny andalan-teny izay nataontsika tsy anjery dia hitantsika tao amin'ny Romanina toko voalohany 2:20. Romanina toko voalohany 2:20 manao hoe fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Fa tsy menatry ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany. Romanina toko voalohany 2:20. Iriany Jesosy tokoa tsika rakizy raha izara amin'ny hafa ny filazantsara ho fitaovana izay ho ampiasain'i Jesosy hitondra fitahiana ho an'ireo namantsika. Ka dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy tokoa ange izany fikasan'i Jesosy ho antsika izany. Andao ary tsika hanaraka ny tantara ampitiavany. Tsy dia nanam-bola firivelomana i Maria sy ny reniny rakizy. Nila sakafo izy ireo ary efa tota sy mitampina ny akanjony. Indray andro ary dia nisy olona iray niteny tamin'ny reniny Maria fa afaka manampy azy ireo ny fikambanana Adventista mpanao asa soa ao amin'ny tanàna izay misy azy ireo. Noho izany dia nandeha tany hangataka fanampiana i Maria sy ny reniny. Vetivety foana dia nahazo sakafo sy akanjo tsara tarehy sy madio izy ireo. Faly tokoa i Maria noho izany. Samy sahiran-tsaina amin'ny namany malalantsika Dorcas avokoa isika. Hoy enge Elisabeta nanomboka ny teniny, marary mafy izy ary ohatrany tsy mitsahatra mihitsy ny aretiny. Fantatro izany. Hoy enge ny navaliny Saray, vehivavy manokana tokoa mantsy rakizy Dorcas. Tiako ny mandeha any an-tranony, tiako ny miaino azy, miresaka momba an'i Jesosy, mamirapiratra sy manjopika eringa ireo masony baribary rehefa miresaka momba azy izy. Ary tiako koa ny mandre azy miome. Mahafinaritra ny mahita ny tanany, vizaky ny manjaitra foana mantsy izy. Tena inoko mihitsy fa izy no mahay manjaitra indrindra eto an-tanàna. Na dia tsotra aza ny lobaka sy ny akanjo ambony ataony dia kanto foana izany ary dia omeny izay vehivavy mpitondra tena mila fanampiana izany. Niverina nanao ny asan'ireo vehivavy ireo avy eo. Maro ireo zavatra tokony natao tamin'io andro io, fa ny aloha izany dia nivavaka ho an'i Dorcas aloha izy ireo. Lasa ny andro maromaro. Indray mandeha raha vao maraina koa dia niparitaka eran'ny tanàna rakizy ny vaovao. Maty Dorcas. Niazakazaka nakany an-trano ny olona mba hijery raha marina tokoa izany. Tsy nampino azy ireo mihitsy izany. Ny sasany tamin'ireo vehivavy dia efa teo am-pasany. Ny vatany ny ranomaso mijohy teny amin'ny masony. Taorian'izay dia nentin'izy ireo moramora tany amin'ny efitra iray tany ambony ange izy. Tsy tapitapitra izay tao anatin'ny tomany sy ny korotana rehetra dia nisy olona iray nahatsiaro fa namangy ireo mpino tao Lida i Petera. Toerana teo amin'ny 9 kilometatra eo miala avy eo. Andao isika hapaka ny Petera hoy izy ireo ny oraka. Noho izany dia niainga ho an'ny Lida ny lehilahy roa hitady azy. Tonga ihany no ny faran'ny Petera rakizy. Toe-javatra mampalahelo no nitsena azy raha niditra tao. Tomandry izao fidradradradrana, fisaonana, namana iray trano feno alahelo. Nisy olona iray nitondra ny Petera tany amin'ny efitra ambony. Nisy mpitondra tena marobe izay nitangorona nanodidina azy, nitomany, nitazonareo akanjo izay namboarin'ny Dorcas ho azy ireo. Nasain'ny Petera nivoaka daholo aloha ny olona rehetra tao amin'ilay efitrano. Avy eo dia nandoalika moramora teo akaiky ny fandriana i Petera ary nivavaka. Raha nitsangana izy dia nitodika teo amin'ny Dorcas izay mandry tsy mihetsika intsony eo amin'ny fandriana. Ry Dorcas mitsangana. Izany ange ny antso nataon'ny Petera. Teo ny eo rakizy dia nanomboka nihiratra amin'ny mason'ny Dorcas ary nitsangana izy. Dia noraisin'ny Petera ny tanany ary nanipihany izy hiala eo amin'ny fandriana. Dia nitsiky taminy izy. Avy eo dia natsoiny ny verina tao amin'ny efitrano ny olona mba hahita azy koa. Akory re izany hafalian'ny olona sy ny fiterany an'Andriamanitra? Tsara loatra ilay Andriamanitritsika hoy izy ireo. Ny antsoantso, tsara loatra ny Andriamanitritsika. I Dorcas koa aza dia talanjona tamin'ny zavatra nitranga. Mazava ho azy fa
niparitaka tao anatin'ny fotoana fohy ilay vaovao mahafaly. Nandre momba ilay fahagagana avokoa ireo olona rehetra tao Joba. Maro ireo nino fa natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tokoa i Dorkasy noho ny fanampiny olona maro, ary vokatra izany dia maro tamin'izy ireo no nino ny Tompo. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Lesona fahasivy indray tsika. Lesona fahasivy no andeha ho fitiantsika indray amin'ity anio ity. Tadidy ve ny lohateny sy ny tsy anjery? Nafaly na malahelo dia rao foana Andriamanitra. Nafaly na malahelo dia ahoana? Dia rao foana Andriamanitra. Andeha averintsika indray ary ny toko sy andininy izay nataontsika ho fitadidana nandritry ny herinandro. Filipianina toko 4, andininy 9. Aza manaina inona fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatahana eo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izay ny anarantsika. Inona ary ny zavatra noresahantsika nandritry ny herinandro e? Tsy inona izany fa ny tantaran'ny Ana. Tantaran'ny Ana izay haintsika tsara. Efa naverintsika moa e, ary efa nianarantsika tsara nandritry ny herinandro fa ho fitiantsika kely fotsiny izy androany. Hitantsika fa zava-doza tokoa ity hoe manambady tsy tokana ity. Tsy tokana hozy izany hoe mihoatra ny ray izany. Aseho ny Baiboly ilay izy. Indraindray mantsy misy manao hoe voalaza ao Baiboly fa nisy olona nampirafy tao dia iny indray koa no andeha ianarana. Tsia, matoa nameny Baiboly nosoratana tao dia naseho amintsika ny voka-dratsiny atao izany hoe mampirafy izany. Tantaran'ny Elikana izay nanambady roa. Dia misy olana lehibe tao an-tokantranony. Niteraka i penina fa ihana kosa tsy mba niteraka na dia tiana indrindra ary. Ny zavatra nataony Ana dia niantoraka tamin'Andriamanitra ny amin'ireo olana sedrainy satria amin'ny mahavady tiana ny Ana dia nialina azy penina dia nanenjika azy sy nanafotoana azy isan'andro isan'andro tamin'ny toe-javatra izay nisy dia ity izy tsy niteraka ity. Nangataka tamin'Andriamanitra izy, nitolona tamin'Andriamanitra izy, nandeha nakany amin'ny tempoly izy tany amin'ny tabernakely dia nitalao tamin'Andriamanitra. Rehefa hitany Ely izy ka hitany toa mamo dia nanambara izy hoe tsy mamo akory fa mamoaka ny ao am-poko amin'Andriamanitra. Namaly mivavaka ny Andriamanitra ary tanora namako. Na dia nalahelo sy natsiaro ho voailikilika azy noho izay enta-mavesatra ny tambesatra tamin'izay dia inona ny vahaolana nataony? Niady ve izy? Tsia, nentiny teo amin'Andriamanitra ny adiny. Napetrany tamin'Andriamanitra ny olana rehetra dia namaly ny vavaka ny Andriamanitra ka nanome azy zazalahy kely izay antsoina hoe izay indrindra Samuel. Antsoina hoe Samuel. Rehefa teraka ity zaza ity dia natolotra Ana ho an'Andriamanitra manontolo izy amin'ny fiainany rehetra. Ary tena nanao hira fiderana ho fisaoran'Andriamanitra aza i Ana. Fantatritsika tsara raha matoizana ny toin-tantara dia nomen'Andriamanitra zaza hafa indray i Ana. Fa inona ny lesona lehibe izay tiantsika hifampizarana tao anatin'iny leson'iny? Tena sitrak'Andriamanitra ary tanora namako. Raha manantona an'Andriamanitra isika na amin'ny fotoana mahamora na mahasarotra ny fiainantsika. Hoekentsika ny fahasoavany sy ny famindram-pony izay mamaly antsika ao anatin'ny fotoana rehetra, ao anatin'ny toe-javatra rehetra. Tian'Andriamanitra raha hoentintsika eo aminy ny fifaliantsika izay rehetra ilaintsika, ny fahoriantsika, ny ayaintsika, ny tahotratsika izay rehetra mahazo antsika dia tian'Andriamanitra raha hoentiny eo amintsika. Tsy ho vitanao anie no mitondra ny sana rery tsy vitanao fa Andriamanitra ilay mahisa ny volondohanao nefa nampanantena fa hanampy anao. Hozy izy ao amin'ny Jakoba 5:12 hoe fa miantra indrindra ny Tompo sady be famindram-po.
miantra anao izy ary be famindram-po aminao. Ka raha nianatra lesona ary tsika nandritry ny herinandro dia nanampy antsika ary izany ilay lesona hafantatra fa miaino ny vavaka rehetra ataontsika na amin'ny alahelo na am-pifaliana Andriamanitra. Nanampy antsika ahatsapa ihany koa ny lesona fa afaka mitondra ny olantsika sy ny fiderahantsika amin'Andriamanitra isika na oviana na oviana. Dia niandraisantsika fanapa-kevitra ihany koa mba hivavaka amin'Andriamanitra sy hametraka n'izany fanahiana izany ary indrindra hizara amin'ny hafa izany fanantenanao izany sy ny fametrahanao ny fiainanao amin'Andriamanitra. Ampio koa izy mba hametraka ny faniriany amin'Andriamanitra. Tadidy ve ilay hafatra nampitaina? Mideran'Andriamanitra isika noho ny fanomezana ny fahasoavana na faly isika na malahelo. Izay lesona ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary soa antsika indray ary mandra-piona amin'ny manaraka indray. Endrika falifaly no iarabanantsika rehetra tompoko izay mpanaraka ny radio Zis indrindra ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao. Lohateny anankiray indray nodiny antsika manao hoe matoky tahaka ny zaza. Matoky tahaka ny zaza. Eto izany dia marihana aloha fa raha misy ny olombelona matoky dia ny zaza. Dia vakintsika ny marika toko 10, 13 hatramin'ny 14. Izao voalaza. Ary nisy mitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana fa ny mpianany teny mafy ireny. Nefa tezitra Jesosy nahitan'izany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza nantona ary aza rarana fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Anisan'ny andininy sy tantara anankiray niseho haitsika loatra izany. Fa raha mametraka fanontania izany izao tsika, vokatr'ilay hoe matoky tahaka ny zaza ilay lohateny dia izao. Inona ny tianao? Ny zaza sa ny eo amin'ny hatandroana sa ny amin'ny fanterana? Misy mantsy karazan'olona tena faly mihitsy tratrantitra lehibe ah. Misy indray mifaly mihitsy hoe za indray dia tena faly satria ao anatin'ny hatandroana. Mba fantatrao ve fa ny fahazazana koa tena tsara. Ary misy ny olona te hiverina ho zaza, misy ny olona te hiverina ho tanora, misy koa ny olona te ho lehibe. Fa rehefa jerena ity andininy ity dia ny zaza, ny tahaka ny zaza ny tsara indrindra. Satria ny zaza dia matoky. Azay na tonga Jesosy ny teny hoe avelao ny zaza nantona ary aza rarana fa nytoa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny olona manana toetra, manana fomba tahaka ny zaza izany dia afaka miditra amin'ny fiainana mandrakizay. Tsy ny olona manana toetra na tanora na hoe fa lehibe antitra, tsia, fa ny manana toetra sy fomba tahaka ny zaza ny tsara indrindra ary miendrika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny zaza dia madio am-po, tsy mitazona alahelo sy sisa, tonga dia mba mahitsy. Fa ny tanora sy ny lehibe nge tsy izany. Ny rariana ary dia tsy hoe hiverina ho zazakely ianao, fa mba hanana toetra matoky tahaka ny zaza. Ny zaza rehefa hoe zao no ataonao dia ataony. Ny zaza rehefa tenenina hoe aza matahotra dia tsy matahotra izy. Fa isika matetika na ankizy na tanora na lehibe, fa tenenina hoe aza matahotra, aza manahy, aza mitomany, ho tafita ianao sy ny sisa, tsy matoky an'izany tsika. Noho izany raha hisafidy ihany izany dia aoka mba ho matoky tahaka ny zaza. Ary raha mivavaka ianao dia izany no tokony ho atom-bavakantsika, mba hanana toetra toy ny an'ny zaza. Matoky, mahitsy, tsy miovaova ary tsy mety tsara velatsi. Ny olona tahaka an'izany no afaka miditra ny fiainana mandrakizay. Irariko, mba hanana ny toetra ny zaza ianao. Ho manaraka indray ary. Lesona 10 indray no andeha ho fitinina amintsika amin'ity androany ity. Lesona 10 izay mitondra ny lohateny hoe ny sabata famantarana. Ny zavatra mahagaga amin'Andriamanitra dia tsy tiany ny zanany hiaina rery. Tiany hanana fifandraisana eo amin'ny manodidina azy ny zanany.
Ao amin'ny Genesis toko 2:7 dia miteny izy hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy. Natao hanana fifandraisana ny olombelona. Ary ao anatin'izany fifandraisana izany rehefa manorina fifandraisana ny olona anankiray dia mandeha miandalana izany fifandraisana izany, miatomboka amin'ny tsy fifankafantarana aloha dia avy eo mifanakaiky ilay olona. Raha mpifankatia no andeha hojerentsika dia izao, misy famantarana izay ifantohan'ny fifandraisan'ny reto mpifankatia reto. Mety ho hira izany. Rehefa maheno an'ilay hira ny mpifankatia dia mahatsiaro ilay olona iny. Mety ho toerana izany. Rehefa mandalo eo amin'ilay toerana dia mahatsiaro izy hoe izay ny olona izay akaiky ny foko indrindra. Andriamanitra ihany koa dia manana famantarana izay misy eo aminy sy amin'ny vahoaka izay manaraka azy. Tsy inona izany fa ny didy fahefatra. Didy fahefatra izay milaza fa mahatsiarova ny andro sabata. Io andro sabata io andro anankiray izay asain'Andriamanitra ho tsarovana. Mahagaga fa io no didy izay adin'ny olona indrindra. Nefa io ihany ny didy misy hoe mahatsiarova. Io nefany no adin'ny olona indrindra, adin'ny kristianina indrindra. Ny zavatra tokony ho fantarintsika ihany koa dia io didy fahefatra io no didy lava indrindra. Tian'Andriamanitra ho takantsika ny momba io didy io. Ary rehefa nomen'Andriamanitra an'i Mosesy teo amin'ny tendrombohitra Sinay ny didy 10, izany hoe ao anatin'ny didy fahefatra dia mbola naveriny no hazavaina amin'ny atsipiriany momba izany didy fahefatra izany ao amin'ny Exodosy toko 1:30 manao hoe ny sabatako no tandremo fa famantarana ho amiko so aminao hatramin'ny taranaka faramandimby izany, mba ho fantatrareo fa izao ny Jehovah izay manamasina anareo. Ny sabata izany no famantarana, no tendren'Andriamanitra io andro io didy io ho famantarana fa Andriamanitra no manamasina ny zanany. Ny teboka tokony ho fantarintsika voalohany dia izao: tsy masina isika, tsy masina ny taranak'olombelona satria manota, taranaka mpanota ny taranak'olombelona. Dia ny teboka faharoa dia izao hoe Andriamanitra ihany no afaka manamasina antsika olombelona. Miala amin'izany fahotana izany isika ka ho lasa olo-masina. Dia ny didy fahefatra izany no manamarika fa manaiky handray izany fanamasinana avy amin'Andriamanitra izany ny olona anankiray milaza ny tenany ho mpanaradian'Andriamanitra. Misy tantara ao amin'ny Nomeria toko 5:2-3 ka hatramin'ny 9:30. Tantarana lehilahy anankiray izy io tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Rehefa tonga ny sabata dia nivoaka ity lehilahy anankiray ity nanangona kitay. Ary rehefa fantatry ny Mosesy izany zavatra izany dia nanontany an'Andriamanitra Mosesy hoe inona no tokony atao amin'izany lehilahy izany. Dia hoy izy Andriamanitra hoe avoahany ivelany izy ary toray vato. Midika izany fa tapaka ny fifandraisana teo amin'ity lehilahy ity sy Andriamanitra. Tsy natoky an'Andriamanitra ho mpiay azy izy, tsy natoky an'Andriamanitra ho mpitarika azy izy. Amin'ny alalan'izany fihetsika maka kitay izany dia nandika ny didy fahefatra izy ary ny hevitra fa ny tenany no miay azy. Ho antsika zanak'Andriamanitra, Andriamanitra irery ihany no mpiay antsika. Aoka isika anaraka ny sabata ho famantarana, aoka isika hanaja ny sabata ho andro masin'Andriamanitra. Mila mametraka izao fanontaniana izao isika rehefa tonga izany andro izany hoe maneho taratra ny fifandraisako amin'Andriamanitra ve izao zavatra ataoko izao. Engane mba ho hita eo amin'ny fiainantsika ny famantarana fa zanak'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fanajantsika ny sabata. Dia toy izay indray ny lesona ho famitinana tamin'ity androany ity. Mianatra eo an-tongotrao.